amin'ny fofeno fifalidina indray no iarabana antsika eto tapitenanan'ny fianaratsosy ny mandidina faly izay miaraka amintsika eto indray anio mandritra nyty volana novambra iray manontolo ity dia manana loha hevitra mahafinaritra be tsika sady tena tsara hoe finoana mahafindra tendrombohitra rehefa mijery ny baiboly ray manontolo ianao dia tsy ny ranomasonao no atonga an Jesosy hetsika eo amin'ny fiainanao tsy ny fitarainanao mahatonga n'Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainanao mitahanao Andriamanitra satria tsy hoe mampalahelo ianao zany manko no anisan'ny tena fahadosokevitra lehibe mihitsy ato amin'ny testamenta vaovao tompoko dia finoana ny ampiasaina mahatonga n'Andriamanitra mihetsika fa tena adosokevitra be le hoe mampalahelo Andriamanitra mijaly Andriamanitra tsy hitanao ve ny ranomasoko mitomany ahy ory ahy dia mieritreritsika satria tsika ao anatin'izay ka zay ao anatin'izay toerana izay dia hoe hitahanao Andriamanitra satria mampalahelo ianao zao ny voalaza amin'ny baiboly rehefa nangana ny Lazarosy tamin'ny maty Jesosy teo izy tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitry'Andriamanitra resaka finoana natonga n'Andriamanitra natonga ny Jesosy anangana ny Lazarosy tamin'ny maty rehefa ilentika Petera tao anaty rano dia hoy Jesosy tamin'ny Petera nahoana nianahana ianao rikely finoana rehefa tsy naharoaka demony ny mpianatra dia nanontany an Jesosy mangingina tao an-trano rehefa tsy naharoaka demony izy dia nanontany an Jesosy hoe nahoana izay tsy nahavoaka azy zao no namaliny Jesosy azy noho ny akelezan'ny finoanareo fa na dia manana finoana ohatra ny voatsy nampiarareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindra dia hifindra izany zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo toko fahenina milaza manao hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy izany rehetrarehetra any dia midika fa ny mahatonga n'Andriamanitra anao zavatra sy hetsika anao zavatra anankiray ihany finoana ity volana novambra iray manontolo ity isaky ny asabotsy dia ho tanterahantsika ity fotoana goavana ity manomboka ny sabotsy fahadimy volana novambra fa 20 fa 7 ary ny fahenina amby 20 volana novambra amin'ny 7 ora maraina tsy diso dia izay no seminaire ampitombona ny finoanao ny tanjaky ny finoanao finoana mahafindra tendrombohitra izany dia ho totosaina miaraka amin'ny pasteur Hertina Randriary-Manala sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ho tanterahantsika ary izy io eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko ambadika ny station Sel eto Tarandolo ambadika ny station Sel misy ny trano fivavahana vahaon'ny oloko io amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny fotoana ny rareko dia mba tsy ho tary ianao fa anaja n'Andriamanitra amin'ny fotoananao zany manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao ity fotoanantsika mahafinaritra ity ho tahin'Andriamanitra tsika menakavy ary amin'ny alalan'ny finoanao no asitrana ny aretinao amin'ny alalan'ny finoanao no hibatana ny tendrombohitry ny olana ary amin'ny alalan'ny finoanao no afahanao andresy ary andresy hatramin'ny farany izahay dia tsy mpanompon'Andriamanitra mitory teny fotsiny na mikabary fa manana expérience mba nomen'Andriamanitra n'izany fahalalana kely ary miaina ao anatin'izany finoana izany ary izany no ampianarinay amintsika mpanaraka ny fandariny eto amin'ny radio na ny tele ho tahin'Andriamanitra tsika